eo amin'ny taranja judo makalaza ny fahavalopolo taonany ny judo club ny SK nisy ny hetsika izay nikarakarain'izy ireo tamin'izany ka dia mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Ramatoa Ingro Betafika izay iflohan'ny judo club ny SK. Nous préparons le retour en 80e anniversaire, c'est un petit tonti, nous venons de la 3e édition de fête des mères. On a nous mal, nous avons une compétition qui un objectif à l'île, c'était un accro. Ma pour faire une équipe, il faut voir un ensemble de judo et ton club à l'Union et ton ligue en Allemagne. Alors, projet, grand projet, nous préparons un grand chelem au mois de septembre. Qui tournoi à Kiskil, qui a fait très poussant, c'est-à-dire de 8 à un cadet à 14 ans, qui appartient au mois de septembre, les Penjaisan nous dans les compétitions, surtout dans les seniors. À ma ancienne SK, à mon ancien judoka, misy fiteny manao hoe azo vanimplakana ny tanandriny tsara ka matsiaro ny tena fa nazo tombontsoa na ara-batana zany na ara-tsaina na ara-panahy dia natsiaro tena fa tokony hitondra anjara biriky entina ampahirezana ny tanora ka dia oela velona ny SK oela velona ny judoka malagasy mino tsika fa hita hatramin'ny taranja rehetrarehetra zay azo atao mihitsy